tsy namelany vahoaka eto amin'ny fokontany Mahatsinjo raha tsy namirapiratra ny lalam-pirenena fahaefatra. Tandrify ny faritra misy ny fokontany nandritry ny etsika fanadiovana fahobe tamin'ny alahady fahavalo ny volana Oktobra. Nararotana teto ny fanesorana ny fotaka mainty sy fako nanentsana n'ity lakan-drano ity. Fahenona le valana retina pesta zay misy eto Madagasikara amizao dia manao ny baikon'ny fanjakana zany zay manatanteraka an'le fanadiovana fahobe zay atao manerana ny fokontany. Tsara le fanadiovana zao profony zany zao olona maro be tonga manao zao fanadiovana zao manaprofo fa hoe vonina iady hatreto aloha am'le aretina. Ny lehibe ny fokontany Mahatsinjo tsy ny raviravin-tanana ny tazam-potsiny fa nandray angady nanadio ny lakan-drano teto. Nambaran'ity farany fa fisorohana ny ovalanaretina pesta io tsy hiditra ato amin'ny fokontany no antony nanaovana n'izao etsika fanadiovana izao. Fisorohana zao aretina pesta zao zany de manadio ary anisan'ny tena manadio koa zany fokontany Mahatsinjo ka de isorana manokana ny komite fokontany zany sy ireo mpitondra fanjakana eo ambony nanetana namora an'ireo komite ireo anadio amin'ny faritra misy azy. Tena tombony madio aloha de ny fahasalamana voalohany indrindrany de ny fahadiovan'ny tanàna. Tena tanjona amin'izy voanginy ny fahasalamana zay voalohany. Ary izy koa fanaovana fataonay fokontany isaky ny 2 volana zany le fanadiovana. Indrindra moa am'izao pesta zao de tany président zay fanadiovana rehetrarehetra. Sektora miisa efatra no mandrafitra n'ity fokontany ny Mahatsinjo ity. Ankoatran'izao fanadiovana iarahana izao dia samy nanadio ny toerana tandrify azy ireo tsirairay ihany koa ny ponina.